Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Iondroka ivavaka sika riavana. Raitsy tsara indrindra ao miondroka manoloana ny falebiazanao zahay. Mideranao manome voninahitra ny anaranao satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Mankasitraka anao zahay velonaina trapamonjena ny herendoza. Izany indrindra no isaorana ianao satria maharitra aminay ianao. Amin'ny alalan'i Kristy Jesosy zanakao nanatonana ianao ankehitriny. Adendreto zahay mifona eto anatrehanao. Mitondra ny elokay eto anatrehanao satria tsy marina manoloana ny fahamasinanao Andriamanitro. Sasombranao madio Jesosy andray ny famindramponao amin'ny tean'io tendray. Fanamasinao ane Tompo. Ampaherena indray amin'izao anio zao. Fanamasinao ane anao ny teny rehetra ao ambavany ty mpanompo tsy mahasoa. Afahako mitory ny teninao amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasina. Fanamasinao koa ikasika ny fona tsirairay avy. Hitaona na ibebaka marina. Dia voninahitry ny anaranao Tompo maolo mba ho vahoana indray. Mitenena Tompo araka ny fombanao. Mangetaeta anao zahay. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta riavana ary ampitomboana amintsika trany ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ary koa ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Ny lohahevitry ny vatsim-panahy izay omenantsika amin'izao maraina izao dia manao hoe ry mpanota namako andao isika ibebaka. Hojerevantsika ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 7:7-10. Ovakina izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta manao hoe koa mibeba ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Amen. Izany teny izany indray riavana no mitarika antsika amin'ny lohahevitra roa lehibe entina hampahirizana antsika amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Dia voalohany manao hoe nampibebaka ny olona i Petera. Ary ny faharoa mba hamonoana ny fahotany sy hahavelona azy indray. Hojerevantsika tsirairay avy izany riavana nampibebaka ny olona i Petera. Raha ity tantara riavana amin'ny ity asan'ny apôstôly toko 7 ity dia nisy ny fisian'ilay lehilahy iray izay nalemy tongotra hatrany ankibon-dreniny zany nampalemy tongotra azy. Dia tonga izy io nangataka isanandro isanandro nipetraka teny ambavahadin'ny fidiran'ny kianjan'ny tempoly. Ka inzay nandalo ary Petera sy Jôna indray andro. Dia tazany dia nanohy ny antsoantso izy. Nangataka fiantrana tamin'ireo mpanompo ny Kristy ireo. Inona tokoa ny zavatra niseho riavana fa nositran'ny Petera tamin'ny anaran'i Kristy Jesosy avy any Nazareta ity lehilahy mahery ity ka dia zao tonga afaka nitsangana izy. Gaga mantsy ny vahoaka amin'izay rehefa avy eo natazana an'izany. Variana satria efa taona maro satria efa hatrany ankibon-dreniny zany mantsy izy araka ny voalaza tery ambony no malemy. Gaga ny olona rehetra nahita azy sitrana soma tsara. Teo indrindra riavana nanararotan'ny Petera satria ny zavatra rehetra moa dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Dia nanararotra ry Petera nitory tamin'ireo vahoaka ireo izay nahita ny fanasitranany. Ary dia ny votoaty ny toroteniny tamin'izany ary dia izao teny henontsika izao dia ny fitaomana ny olona ibebaka. Ary izany koa riavana no maharesy lahatra ny foko sy fanako koa amin'ny tean'io ity mba hitonana antsika rehetrarehetra izao ibebaka marina tokoa. Mibeba ianareo ka miverena hoy Petera. Mibeba hoy Petera. Zany hoe dika teniny amin'ny Baiboly hafa manao hoe ialao ny toetra ratsy. Mivaloza.
zany mibebaka zany mantsy de hoe mahatsiaro fadiso na tsapa-tena fa nanao tsy mendrika teo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona. Hany ka izao mila mivalo, mila mifona, mila mangataka famelana satria olona zay mibebaka dia vonina iova tanteraka izy, tsy amerina n'izany tsony izy. Tsy izany fotsiny anefa fa mbola nampinipetera koa eto hoe entsika tsara le teto hoe miverena mihitsy ianareo. Zany hoe ry havana ny profo zany hanamarinana fa tena hoe marina ny fibebahan'ny olona iray satria izy araka le teny teo hoe miverena, niverin-dalana mihitsy izy fa tsy sanatria ny faharatsiny teo aloha ihany no mbola hitohizany. Miverena hoy Jesy Petera. Zany koa dia te ilaza hoe manao todoka-ivo zany ny fahotana, mahatsapa fa diso lalana ry havana, manome lamosina sy miamboa am'zany lalana ratsy zany satria te handeha amin'ny lalana tsara izay tian'Andriamanitra ho alehany. Zany hoe ry havana raha miverina zany olona re de hoe miova famindra mihitsy zany izy ka raha maha-kristianina zany miova famindra ao amin'ny Jesosy Kristy de ny finoana zany sy ny fanarahana an'i Jesosy Kristy tompo. Ravana malalo amin'ny tompo. Tsy misy fibebahana sy fiverenana ho lavorary mihitsy ry havako raha tsy eo nefa zany hoe asan'ny fanahy masina, fa ny fanahy masina no mitaona antsika mibebaka. Ny olona ray mibebaka zany de mazava ho azy fa torotoroniny ny fanahy masina ny fony izay manova antsika ho ateraka indray, manova antsika ry havana ho olom-baovao indray. Ka de atsoiny tenin'Andriamanitra isika ry havana mba hoe hiaina sy hankatony zany hoe antsony tompo zany dia zany hoe ny fiainana ny fibebahana zany sy ny fiverenana marina ao am' Jesosy. Mitaona antsika ary zao vatsym-panahy zao ry havako, handiny tena isika izao, handiny tena. Andao hifona isika ry havana ka hiala amin'ny ratsy izay fanaotsika. Tena hiova ry havana fa tsy hanamafona hanana avinavim-panahy. Andao ataotsika ho ampy ry havana zany hoe nivezivezena tetseroa tany amin'ny lalana tsy izy araka voalaza teny ambony zany fa tena hoe hiverina ao am' Jesosy Kristy tokoa ry havana. Zany hoe tsy hanompo sampy itsony ohatra, tsy handainga itsony ohatra, tsy hialonalona tsony ohatra, hiala amin'ny fahafetsifetsena, hiala amin'ny fitiavatena, hiala amin'ny lolopo, hiala amin'ny lela miteny fitaka sy lela mandainga, hiala amin'ny fiavonavonana sy ny fitenenan-dratsy, hiala amin'ny tsy fitiavanamana, hiala amin'ny fieritreretana maloto, hiala amin'ny vetaveta, hiala ry havana amin'ny fiatsaram-belatsihy, hiala amin'ny tsy fahafoizana hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, hiala amin'ny fanaratsiana, hiala amin'ny fiheverantena ho zavatra, hiala amin'ny fiheverantena ho masina, hiala amin'ny fovato tsy mety anarina, hiala amin'ny fofeno faharatsiana fankalana rehetra izao. Etsetra ry havana. Betsaka ry havana ny zavatra tokony hibebahantsika izao ry havana malalo amin'ny tompo. Hiala amin'ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina ao anatin'ny mpanompony, zany hoe blasphème du Saint-Esprit amin'ny teny baiko. Betsaka ry havana. Mila mandiny tena izaho sy anao ry havana malala mba ho kristianina mino sy matoky ary handray ny famondren'i Jesosy Kristy tompo. Ry havana malala ao tompo, andao ary hibebaka isika. Fa nahoana moa no asaina mibebaka sy miverina toy izany isika olombelona izao? Mamaly izany ary ny loha hevitra faharoa manao hoe mba hamonoana ozy ny fahotana
sy hamelomana atsika indray. Hoy ny tenin'ny Paoly i Petera teo azafadoko, koa mibeba ianareo izy izy, ka miverena, hamonoana ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Tombontsoa lehibe ny tena hoe azontsika anatin'izany fibebahana izany ry havana. Satria mantsy rehefa mibebaka sy miverina isika ry havana amin'Andriamanitra, dia zao voavono ny fahotantsika, maty ny fahotantsika. I Paoly apôstôly mantsy dia nilaza hoe fahafatesana nge ny tambiny ota, fahafatesana ny tambiny ota. Satria ry havako koa mamono tokoa io fahotana io tiany Jesosy fitsika nefany ho velona. Dia zao novonony izany fahotantsika izany tamin'ny nandatsany ny rany teo Kalvari. Raha tsy vonona mantsy ny fahotana ry havana, dia io fahotana io mihitsy no hamono antsika. Kanefa raha tiantsika ny hamonona ny fahotantsika, dia zao tsy maintsy mibebaka sy miverina amin'Andriamanitra itsika. Asan'Andriamanitra madiodio zany, izany fanafoanana ny fahotantsika sy ny famelana ny helokontsika izany. Fa tsy vita ny herintsika maha-olombelona zany ry havana. Vonoana mihitsy izany hoe horotorotoana mihitsy, ho potena atao maty le vonona mba tsy hanakery amin'ny tenantsika olombelona ry havana. Zany hoe ry havana, mila sasana zany, diovina zany ny tenantsika ao izay misy endrikendrika fahafatesana ao anaty ao. Alana zany isika amin'ny toerana izay nahafaty antsika, dia hoentin'Andriamanitra ho velomina. Zay zany le dikany ilay lohevitra faharoa hoe mba hamonoana ny fahotana sy hamelomana atsika. Tombontsoa lehibe zany ry havana. Tombontsoa lehibe faharoa izay tenenin'ny Petera eto koa dia ny hoe mba hahavelona atsika ry havana, hahavelona atsika indray. Izany ry havana no tanterahan'i Jesosy Kristy, nanoloran'ny tenany, aleony mihitsy ny tenany ho faty mba hahazahoantsika fahavelomana ao aminy ry havako malala ao amin'ny Tompo, isika izay mpanaradia azy. Ary dia izao tsy hoe vonona fotsiny fahotana, fa rehefa miala iny dia zao asiana aina vaovao indray zany. Amin'ny teny baiko hoe sofla vaovao indray zany atao ao ho an'ny olona iray mibebaka sy miverina. Izany no atao hoe fahasoavana sy ny famindram-po. Satria nino sy niverina tao amin'ny Tompo ny olona iray, dia izay no nahatonga azy hoe voavela heloka ary koa mandray zany fahavelomana izany ry havako malala ao amin'ny Tompo. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ry mpamonjy ny vatsim-panahy, raha mibebaka sy miverina, marina tokoa izao sy anao ry havako dia matokia ianao fa efa novonoiny Jesosy Kristy ny fahotako sy ny fahotanao. Ary afaka mamelona isy anao tokoa izy ry havana. Satria hozy izy Jesosy teo Kalvari hoe totosany zavatra rehetra, na hoe vita. Zany hoe vitany Kristy ny famonjena isy anao. Zany nahatonga ny Paoly milaza any amin'ny Romanina 5:5 milaza hoe fa fonom-bolam-panota isika ne, dia maty hamonjy antsika Kristy Jesosy. Maty hamonjy antsika Kristy. Zany hoe ry havana ilayntsika ny fahavelomana. Satria ny olona velona ihany no hahavita zavatra. Zany ine no matetika tsy ahavitany olona zavatra indrindra ao anatin'ny asa-panompony, satria mbola ao endrikendrika fahafatesana ao anatiny. Matetika ry havana, isika dia tsy mikatsaka an'izany fahavelomana izany. Manamary tena, nefa tena ho zavatra, mananavinavim-panahy. Izany rehetrarehetra izany tsy azahoantsika fahavelomana zany ry havako. Manetretena hoy ny tenin'ny Paoly apôstôly eo ambany tana maherin'Andriamanitra.
ry havako malalo amin'ny tompo. Anio ry havako, mba samy ho olona efa nibebaka daholo isika izao, ary efa vita fihavanana tamin'Andriamanitra ka handray am-pifaliana sy fiadanam-po ny fahavelomana sy hery. Ary dia ho sambatra tokoa tsika raha ao anatintsika zany fahavelomana ao amin'ny Kristy izany, ka ilazantsika tokoa tahaka ny Paoly apôstôly hoe tsy izaho intsony ny velona fa i Kristy ny velona ato anatiko. Nambara tamin'ity anio ty ary ny afatry ny tompo manao hoe nantsony Kristy tsika mba hibebaka sy hiverina aminy, satria zava-dehibe no raisintsika amin'izany dia ny famonona ny fahotantsika, ary ihany koa ny azahoantsika fahavelomana ary fiainana ao aminy. Hoy tokoa ny voalaza eto amin'ity anio ty ary hoe koa mibeba ianareo ka miverena hamonona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo. Azy irery ny voninahitra ho ahy sy ho anao ny fibebahana marina tokoa, dia ho marina tsika amin'ny fanompona, ho masina itsika amin'ny fideranan'Andriamanitra. Aleluia, amen. Saotra Jesosy, misaotra tompo fa kotrokotrono ny fanahy masinao mantsy zahay Andriamanitra. Hitanao Jesosy ny fanamarina tena ty anatinay, ny fiheveranay ho tenanay ho zavatra, ary ihany koa Jesosy ny avinavim-pananay tsy mety hietry Andriamanitra. Tompo, torotoroy ny fovatonay Andriamanitra, hitsakitsao mihitsy Jesosy amin'ny tongotra misy olatra ny fanasitranana ny fonay, mba ho tanteraka tokoa le teninao hoe mba homeko fo vaovao izy ary ny fanako no ataoko ao anatiny, mba handehananay tompo amin'ny lalan'ny fahitsiana sy ny fahamarinana, fa ao aminao no mahatsara anay, mba tsy ho faty izahay fa mba ho velona izahay Andriamanitra. Vangiony tsirairay avy Jesosy, ity ny mpanotanao tompo, zao no lohany amin'izany Jesosy, fandraho zao izay mitorindray no lavinao any aparany Andriamanitra, ka sio zahay tsirairay avy koa mba ho tena hoe anatin'ny fifadin-kanina marina hiverenana aminao tokoa, fifadin-kanina zay tanterahan'ny fiangonanao. Ary ihany koa tompo hahatonga anay tokoa olom-baovao, homendrika ny anaranao masina, homendrika ny voninahitra fa tsy angala-baraka ny anaranao. Misaotra tompo, raiso ry havako, nitsodrano tonona amin'ny anaran'i Jesosy tompo avy any Nazareta, manao hoe Andriamanitra fitiavana nilaza amintsika tokoa efa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, dia nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hisy hovery rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ny fahasoavana ao amin'ny Kristy Jesosy nilaza amintsika tokoa ampoanao ny fahasoavako, ary ny fiadanan'ny tompo mihoatra noho ny fahalalana rehetrany, hameno ny fo sy ny fanahintsika tsirairay avy, andehanantsika isan'andro mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ananatsika zany fiadanana izany. Ho anao kosa tompo mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana masina, ho anao ny saotra, ho anao ny aja, ho anao ny dera, ho anao ny voninahitra mandrakizay, fa ho anay kosa tompo ny fanenenana marina amin'ny fahotanay ary ny fiverenanay ao aminao. Aleluia, amen.